Zany raha mpamantarana zany indray no hitomako antsika rehetra anaraka an'ity fandarana Doria ty. Doria moa maro ny heviny fa eto ilay Doria ilay alavaina amin'ilay hoe dominy rehetra iainam-pitiavana. Fahendrena no ezana ifampizarana mba ho tozany atao hoe fiarahamonim-pahendrena. Eny taona sy 6 volana hiditra 10 volana zany zao no nanaratsika an'ity fandarana Doria ty. Ary zay rehetra vita dia nitahirizitsika ao amin'ny YouTube ary ny adresiny dia ny hoe Fanabeazana Doria Imanovojery. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'izay indrindra amin'ny fanomezan'ny tombonandro pahavelomana ahafahantsika mizara ny sosiny tsara araka ny teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo mizanaka mampara atombohy aoreno atsarao azamianto na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Isaorantsika ihany koa ny onjam-peony M3 FM ahafahantsika misitraka an'izany fandarana izany. Amin'ny lafiny teknika izay mikirakira ny latabatra maro bokotra mampita amin'ny feo mivantana any atokantranotsika tsirairay avy any dia namananjaka mavita azy. Manolotra anareo mifandarana kosa dia havanareo Imanovojery. Tsy alantsika amin'ny fomba mifandarana izay hita fa nahatsara hialoavantsika n'ilay zanam-pandarana teny maiva leroa. Ilay teny maiva leroa koa misy teny fanevany anareo mpondin'omby malandy io anareo mpanaraka an'ity fandarana ty zany. Marambitsy miranga tany niterahan'ity zanam-pandarana ty ambarao ny hitanareo. Zay matory vokoa ndao tsika ampionjo fa zaka tao tsy enara. Ny mibana ny zanam-pandarana dia ny fakasitrahana n'ilay fandarana dia ny fanamariana ary ny teny fankahirezana. Fa ho marika ny fakasitrahako anareo dia ho tononoko anareo zay nandefa SMS taty amiko mba ho marika ny fakasitrahako zany. Fa aty am-piandohana dia efa hialako tsy ny sahady ny hoe very finday za. Dia reny SMS talolo reny tsy voaray intsony fa ny numéro-tsika tsy miova mbola izy foana tsy miova. Ka raha mba anisan'ilay tsy voatonona ianao dia tena hialako tsiny fa tsy ianao ny tsy tiako sanatria mivava fa nidiry andoza kely tompoko miala tsiny. Jean-Claude Mangapaika RN4 Dominika io tianay amin'ny complexe sportive ao. Senas Papa Michel plaque 7 amin'ny farany ligne 3 mazava adresse. Madame Madeleine tsara onena nambondrona. Erika Lakovola azafady fa ohatran'io zao en diagonale fotsiny namakiko azy dia ohatran'ny tadidiko hoe Erika Lakovola fa tsy tadidiko le izy. Dia misy manao message amin'ny lettre français zay fa tsy tadidiko hoe izy le olona. Tena ialako tsiny le tompoko hoe longo maventy mandimby raza amin'ny université Mahajanga ao. Vonjy Antsoroaely commune Antsoroaely commune izy io district Mitsinjo. Zamamfila Ankoakala commune Bekipay district Mitsinjo. Mamany Tafita avy Mataitrombo zany. Naoda be io longo de Bismasoa ambondronao. Estina longo maventy koa reo Amparilava Katsepy ao. Papany Fifalina Amparilava Katsepy. Fila Maevarano commune Belbaka district Mahajanga 2. Zamansila Beantsiva commune Katsepy district Mitsinjo. Zay zany anareo nandefa SMS nisy koa nandefa fa very le finday dia tsy voaraiko le izy. Tena ialako tsiny le tompoko tena mifona. Mametraka fialan-tsiny koa zahay amin'ny tsy fisiany Doria tamin'ny herin'ny androany satria nisy fanamboarana nonjam-peontsika ny M3 FM zany ka tena ialako tsiny mo fomban-javatra zay araka n'le fiteny zay manao zavatra tsy mora moa no mora koa tsy zavatra. Mifanamariana dia amin'ny voalohany volana Jona 2024 feno 7 taona fandarana Doria. Araka nresaka antsika hatramin'izay vina dia tiankalaza azy io zay. Fa raha misy tolo-kevitra mbola azo raisina fa atreto aloha nitapaka dia izao. Andro alakamisy voalohany volana Jona io dia famelabelarana raha nady hevitra zany no ataotsika. Ny toerana efa voafandrika
ao amin'ny GTZ Mangarivotra ary amin'ny kaiky maison verte zany après-midi tsika manao azy io amin'ny tolakandro zany satria tamin'ny fankalazana tamin'ny fahadimy taona de tamin'ny fahita lavitra de solo tena vitsivitsy mpiainy fotsiny no teo amin'ny fahita lavitra de hitako hoe tsy de afahantsika mivelatra zay fa mitindray mitoraka ty satria efa fito mariky ny fahalebiazana dia famelabelarana raha nadihevitra afahantsika manao ny tombanezaka an'ity fandarana Doria ty hoe aiza ho aiza misy kaniva kely ataotsika zany afahantsika mamaritra an'izay hoe mba efa nivelatra le fandarana ary manahoana ny fivelarany ahoana ny anatsarantsika azy mba afahantsika mahazo ny tsaratsara kokoa zany ny pitsopitsony mo mbola anatin'ny fikarakarana fa zay nefa tapaka de anao zany amin'io mba tsy apody maina anao misy fleurs ho fandraisana anjara de mba mivimbina eo amin'ny 4000 ariary eo 20000 francs eo zany mba afahanao mahazo an'le fleurs mba tsy mody maina ianao de rehefa natao manampy sy manala tena misy vesatra le fankalazana fa izy ty mo varotro manantena zany efa raikitra voaterakovitra ane de ho zay hoe raha misy mba afaka manampy zay no tanjotsika anatin'ity fandaram-panabeazana ty de ny fifanampiana mba ameo tolo-tanana re tompoko mangataka anatsarantsika azy satria betsaka ny vesatra ka so de mba horepotra izahay zay zany ny momba an'iny fa ho hitanareo miandalana eo ihany ny fandaram-potoana antsika fa ny ambangovangony zay voalazako zay misy koa anatin'ity zanam-pandarana ty am'le fanampiana zany am'le tolo-tanana ny eritreritrako de hoe io numéro omeko anareo io sady misy orange money io misy m vola zay ho any mba afaka manome fa tsy terena sanatria fifanampiana no ataotsika zay no ataka avy aty aminay zany teny fankaherezana ty ndray ny teny fankaherezana ho zaraiko aminareo amin'ny fiainana na dia mijaly azy ianao na dia mitomany azy ianao na ataon'olona tsinotsinona satria mahantra aza miasa saina am'izay tsy mivaky loha aminao zany aza miraharaha zay tsy miraharahanao zany fa raha te ho sambatra ianao amin'ny fiainana aza mba kivy fa miezah amin'ny fiainana fa fantatr'Andriamanitra zay mahasoa anao amin'ity fiainana ty ary indray andro any tsy maintsy mbola ho tafy ianao indray andro any tsy maintsy mbola ho tafity ianao zay filamatra ifanaovana ifampitariana eny anivon'ny fiarahamonina eny zay ny mety ekeny be sy maro fa ho toerana fanangonan-karena ny fotoam-pahaveloman'olombelona raha tsy misy ny taridala-piainana ho an'ny taranaka amin'ny fiainana tany very sotoavina ny tany biazy ny vola man-karena zany azadino zay tsy maintsy dedeny besandro no manjaka ny mpanao tsindrofa lavo no manjaka sanatria mivava zay le fiarahamonina mitsingolika noho ny vola ka ny lohany ray no mandihy tany fa nitongotra ny ambony zay le mifangarika amin'ny ataony hita feny feheziny vatana ny saina sy ny fanahy tsy velatra sanatriany zany ary zay no nitondrana an'le loha hevitra hoe taridala-piainana ho an'ny taranaka fa tsy hoe navelanay fotsiny safidy-piainana araka an'ilay teny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara de zareo amin'ny zanaka mampara atombohy aoreno atsarao azamiato na kely na be vitanao de anjary tsangambato ilaina tompon'andraikitra amin'ny ankohonana ilaina tompon'andraikitra amin'ny fianakaviana ilaina tompon'andraikitra amin'ny fiarahamonina ilaina tompon'andraikitra amin'ny firenena ny taridala-piainana ho an'ny taranaka ngeza be ao anatin'izay mba tsy ho potika na ho very sotoavina sy ny fahendrena malagasy nisy fotoana tena efa nikeny be sy maro fa toerana fanangonan-karena ny fananana fahefana de lasa mpanao politika avy ny akamaroany malagasy soa ihany fa tantany-dragnahary ty nositsika ty ka tsy avelany ahazo faka eto ny mpanao ny tsy mety tsy avelany ahazo faka eto ny mpanao ny ratsy rehefa ataony manampy sy manala amin'ity fiainana ty dia
aleo taridalam-piainana ho an'ny taranaka miainga amin'ny fanantenana toy izay miainga amin'ny tahotra no atao eo amin'ny fiainana. Fa ny tena lehibe indrindra ilaina ny mametraka tanjona tsara eo amin'ny fiainana, ary reny tanjona petraka reny no mitaratra ny safidim-piainany tsirairay, ary zany tsy misy kisendrasendra. Fa izena fafinao ihany ny jinjainao, mamafy setroka anao, naboana tsy maintsy mijinja tomany. Zay mamafy rivotra io tsy maintsy mijinja tadio, fa zay mamafy vary ihany mijinja vary. Ny safidim-piainana dia tokony arahana taridalam-piainana. Manomboka amin'ny asa atao, ivelomana zany. Manomboka amin'ny fianarana oratovina, manomboka amin'ny olona hovadiana zay azahoana taranaka. Any dia efa tokony manana an'izay taridalam-piainana zay. Amin'ny fiainana tsy misy olombelona eto ambony tany ity ny teny hoe aleo fiainana isafidy ho anahy. Diso zany sady tsy fanao. Satria ny safidinao amin'ny fiainana no mamaritra ny lalam-piainanao. Manomboka amin'ny 27 taona ka hatramin'ny any amin'ny 30 taona any dia tokony isafidy ny lalam-piainany tanora. Na izy isafidy ny anorina amin'ny fiainany, na izy isafidy hamotika ny fiainany, arakaraka ny taridalam-piainana ho an'ny taranaka no atonga an'izany. Amin'ny fiainana ohatra avokoa izay heverina fa ho fahadisoana izay vitan'olombelona, na sitrapo zany na tsia. Amin'ny fiainana ny ratsy dia mifanohitra amin'ny tsara. Mazava be zany. Ny ratsy izay manondro toerana tsy mifanaraka amin'izay tokony ho izy. Amin'ny fiainana ny tody tsy misy fa ny ataony miverina. Zany hoe ny tsara, ny ratsy izay ataonao tsy verina oviana na oviana, fa miverina amin'ilay nanao azy. Araka an'ilay fiteny manao hoe ny soa atao ilay venam-bola, fa ny ratsy atao loza miantona. Amin'ny fiainana ny mahalala tsy manoro ny namany dia tsy maintsy andrasany atambo. Lalam-piainana zany avako aby. Ary ny toroana tsy mino amin'ny fiainana tsy maintsy andrasan-doza ka tandrema avako aby fa ilaina taridalam-piainana ny taranaka. Amin'ny fiainana tsy misy olona manapahalavorariana zany, na zavaboary io aza io anao zay mitady tonga lafatra io, diso hevitra anao avako fa manova tsy misy ny fanaperana amin'ity fiainana ty, tsy misy zany fa adalanao raha manana eritreritra an'izany ianao. Fa ny fahaizana molona ny tena fahaiza miaina amin'ity fiainana ty. Fa aza manofy tontolo tsy misy tsiny mampondro zany, tsisy zany avako abe. Mamy ny fary fa misy fakany, mamy ny tantely fa misy otany, finy amalina fa misy taolany, mamy ny akondro fa misy odiny, manitra ny voasary fa misy tsilony. Fehiny dia zao. Tsy ty tany ty ny tanjon'ny fiainana, fa vahiny tsika ny eto. Ohatran'ireny vahiny mandalo, fa mbola misy ny any akoatra fiainana mandrakizay doria amen ozy ny mpino. Fa manaova ny marina, manaova ny tsara ho tapakila hoentinao miditra any akoatra any avako aby. Fa any tsy misy gise vidianana bie zany hoe andeha mbola mangoka bariky risoriso. Tsisy joy ana very. Fende zao. Amin'ny fiainana ny amisavisana ny ratsy no avy ny soa. Amin'ny fiainana ny fahafatesana no akaso faratampony aina. Fa ny fahalalana onina amin'ny fiainana no fanefitra hananana fahendrena. Amin'ny fiainana fahadalana ny miteny sy mikatsaka ny tsy takatra ary ny tsy malala onina, ny tsy mahafefo amin'izay faniriana. Amin'ny fiainana fahamolantena no fiarovana manoloana ny ankiviana. Amin'ny fiainana misy fitsipika ny fitondran-tena fa tsy ataotao fotsiny amin'izao, tsy maintsy arahana zany. Manoloana ny fahalalana, manoloana ny fahafahana, manoloana ny herim-po, manoloana ny sitrapo. Amin'ny fiainana finiavana amin'ny tsara dia ilaina fanolokoloana. Zany hoe zay tokony sy ny firaisan-kina sy fiombonana eo amin'ny fiainana. Fende zao mamy ny miaina. Ny lehibe amin'izany dia ny fahaizana mifehtena. Satria amin'ny fiainana mitovy lenta amin'ny biby anao zay tsy mahafehy ny fanirianao. Anao karaha biby reny fa anao biby olo. Fa zay manandratra ny maha olona
no fahaizana mifehtena indrindra fa ny fifehezana ny fo araka n'ilay fomba fiteny manao hoe ny kibony be eritreri-dratsy ny vavany mahazo loza ny maso ny tejerijery ny fo ny mahazo loza amin'ny fiainana ny fo rano mafana ary ny tendrom-po tsy mba namana amin'ny fiainana ny fo ny loharano ipoiran'ny ratsy rehetra amintsika olombelona zany ka ilaina ny taridala-piainana ho an'ny taranaka araka ny teny filamatra ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo amin'ny zanaka mampara atomboy aoreno atsarao azany ato na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato zay mialohany anarantsika n'ilay loha hevitra vaovao tily ny larana ifandraisantsika 032 44 759 83 032 44 759 83 034 84 759 82 034 84 759 82 raha te hitadidy azy ianao zany raha 32 izy dia 44 raha 34 izy 84 fa 759 tsy miova eo ampovoany eo fa raha 32 izy 83 farany fa raha 34 izy dia 82 farany zay ny larana ifandraisantsika ka ialako tsiny raha ohatra ka tafitohina anao amin'ny fomba entiko miteny azy tsy ianao ny teneniko fa te hanana ny soa dia manambara milaza araka n'ilay teny filamatra antsika teo fa ity ilay loha hevitra rahantsika loha hevitra apetraka mba tsy hivoana amin'ilay loha hevitra ny famoaboasako le satria raha ny zavatra horesahana ny be da be manjary manao 10 mianoatra ozy amin'ny fitenenana raha ohatra ka tsy voarindrantsika ny fametrahana azy ny fahaizana manindry fo amin'ny fiainana no mahatsara fihavanana asana ekenao zany na tsy ekenao fa zay indray le loha hevitra hoentiko ny fahaizana manindry fo amin'ny fiainana no mahatsara fihavanana fantaninany hoe efa nanindry fo ve ianao tamin'ny fiainanao manoloana ny zavatra tsy tianao nefa niseho tamin'ny fiainanao fanontaniana ho antsika rehetrarehetra zany ianao zany mamaly hoe za fa nanindry za tsy mbola nanindry le manindry dia avy amin'ny fototeny hoe tsindry midika hoe mampitony ny fahaizana manindry fo amin'ny fiainana no mahatsara fihavanana amin'ny fiainana iza eny amin'ny fiarahamonina eny ny antsoina hoe olon-kendry zay zany fanontaniana io tsy iza fa ireo olona afaka mampiaradiny fiainany amin'ny fahamarinana afaka mandanjalanja ny fahalalana onona amin'ny fiainana misy moko tsy mahalala onona mihitsy araka n'ilay oabolana manao hoe ny olo-marina dia tahaka ny masoandro mazava zay rehetra atao ny fahendrena atao amin'ny fiainana no mampahazo ny soa sy ny tsara amin'ity fiainana ity ny tsara-panolotsaina amin'ny fiainana no mahita fandrosoana sy fahatsaram-piainana fa raha anao raha tsy mpanolotsaina bako anao vita araka ny teny mahazatra antsika ny hoe raha anao diso lalana io hainao toy anao diso lala zala lipoty fa tsy tia donc lala iny fa raha anao diso lalana anao vita bako amin'ny fiainana ilaina ny fahaiza mandefitra amin'ny fiainana ilaina ny famehezan-tena manoloana ny sitrapo io manko ndraikindraiky tena loza ho antsika olombelona amin'ny fiainana ilaina ny fahendrena rehefa anao mitondra fahendrena manoloana ny namanao leran'izy tsy nahazo an'izany tany amin'ny fotoana fanabeazana azy tany oy karaha sarim-bavy manajanaja olo fahatany io tsy hitako atadikany zany hoe tsy tafiditra tao aminy le izy dia tsy hitany le tena mahangeza be azy enina dia voaososo aza indraindray ny zo ananany tena na hoe tsy hoento mandefitra aza ny rary noho ny fitenenana tsy hoento mandefitra ny hitsiny amin'ity fiainana ity fa araka n'ilay fiteny manao hoe ady amin'ny adala re ka ny manam-panahy ihany no mandefitra amin'ny fiainana azadino ny asy ny atsara-panahy amin'ny fiainana ilaina fahendrena sy fahalalana ny antonony indrindra mifanehoana ny rindram-pihavanana eo anivon'ny fiarahamonina fa raha tsisy zay anao raha avako tsy milamina amin'ny fiarahamonina tsy ilaina ny fanararotana amin'ny fiainana fa tsy mahasoa anao raha vonte nararoto fa iny tsy mahasoa anao fa ny tsy fahaizanao fiainana dia everinao fa mety ny fanararotana
fa ny sotoavana zay ateraka ny saina amaneeritreritra sy ny fihininy marina no loharano mamelombelona ny olombelona amin'ny fiainan'ny mpitondran-tenany rehetra mandritra ny androm-piainana zay tokony hitondrantsika olombelona amin'ny sosiny tsara amin'ny fiadanam-panahy amin'ny fiainana tandremo fa ny ratsy no mpitondran-kiviana amintsika olombelona ohatra amin'izany ny tahotra akamona tebiteby aiay ireo rehetra ireo dia mitondra antsika amin'ny olombelona amin'ny fahosoan-toetra ary ianao rehefa hosa-toetra manafoana mamafa ny ny faharisianao amin'ny fiainana satria ianao rehefa kanosa tsy manana fironana ezaka amin'izany fiainana zany tsony anie tahaky ny filazanany hoe adala ny toandrainy lasa misy risy-po anao ny raha mitovy amin'ny babanao anao karaha adala anao tokony mihoatra anazy de mitsiry miaraka amin'izay le ambo-po zany le ambo-po tena ilaina satria fiteny tahaka zany mba manaitaitra azy toy ny hoe zay maharitra mangidy no ahazony mamy amin'ny fiainana dikan'izany na mangidy fiainanao anao fa manantena azo mamy anao maray zay maharitra vadin'andriana fiten'olona jiaby zany zay tsy maharitra vadiny kotikely io tsy haiko hoe tena inga fototra nametrandro an'izany fa fomba fiteny zany amin'ny fiainana ny faharetana no ahitana vokatra tsy misy mafy tsy laitra ny zoto amin'ny fiainana tahaka nyty Doria ty malaky zoma io za miteny aminareo anao fa ay laka misy magnano amaray zoma hoe ino koa raha ndesiko fa le raha tianao anao matoko to feny amin'ny fiainana azo antoka fa andresy ny olona maharipery tena azo antoka fa azo fahombiazana zay le hoe ny fahaizana manindry fo amin'ny fiainana no mahatsara fihavanana amin'ny fiainana ny mahavatra no manambe amin'ity fiainantsika ty anao zany rehefa mahavatra mikolokolo ny mahatsara hanambe anao avako ny rehetra de tokony hanana didy mpitondran-tena amin'ity fiainana ty fa tsy hoe manao zay tiany atao fotsiny amin'ny fiainana ny olombelona de tokony mikaroka sy mikatsaka ny sosiny tsara araka n'le teny filamatra antsika reny satria matoa tsy maro no mahavita mikaroka ny sosiny tsara de tsy moramora na mandeha ho azy ny fahazahoana fahasoavana amin'ity fiainana ty fa ilaina fitsipika sy fitondran-tena amin'ny fiainana zay ny mahazava-dehibe ny vala zay arafitra anatin'ny fady sy ny fomba io ny zava-dehibe nefa indrisy ireo fady ireo sy ireo fomba ireo ndray no andosiran'ny taranaka ankehitriny ary zany no mahamaro ny ratsy sy ny biby olona am'izao mba miteny ihany vokiandro sy ny ray aman-dreny hoe tandremo fa fady io indrindra ny anaovany azy tsy fihinana io fa fady indrindra ny hinanany azy gaga ve sika raha miamaro ny adala amin'ny fiainantsika am'izao izy no mijoro tompona andraikitra amin'ireny olona lasa dala reny dia am'izao lasa vala iray ny adala sy ny endry amin'ny fiarahamonina nefa ny fahantrana matetika mitondra miloto misarigo borodamba anika sarotra indraindray manavaka ny mahantra sy ny adala eny anivon'ny fiarahamonina eny noho isika zay mitambatra vala ray amin'ny adala ka tokony ho sarahana mba hiavaka ny bibyolona sy ny olona manam-panahy aza diny fa ny olona minitsy manao ny tokony ataony dia olona miamboa didy mandaa didy mandositra didy vesatra ny ankonana vesatra amin'ny fianakaviana vesatra amin'ny fiarahamonina indrindra fa vesatra ny firenena ny manana ny adala amin'ny fiainana ka tena adidy mankadiry ombonantsika malagasy manontolo ny mitrotro rindram-piainana sy ny filaminana ho an'ny taranaka amin'ity fiainana ty tena zokina andraikitra ho amin'ny firenena ny fanoronan'ny taranaka io izy ataontsika tsinitsinina io mba tsy havery sotoavana malagasy olovan'ny taranaka ity misy tranga vao aingana io namonjy fahoriana za
tamin'ny herinandro lasa iny dia nahita olona ambony zay tokony hahalala ny tokony atao manoloana ny fahoriana fa tena nanongo tena nahita azy ambonjy an'le fahoriana miakanjo lamba mena be, loko mena zany midika hoe loko mpifaliana nefa hoentina amin'ny fahoriana. Fanontaniana dia ny hoe tsy fahalalana ve sa tsy firarahiana sa tena faniratsirana ny fotoavina malagasy tsotro zao. Misy taranaka malagasy antsoina hoe zafindravoay, misy tantarany zay natongan'io, misy fomba, misy fady zay tsy azo atao tsinitsinina. Tranganisy tany aloha satria ny tranganisy tany aloha tany manko ambara ilazana torona ny taranaka amin'ny fomba tsy fanao tandremo fa mbola misy mania, mbola misy mandrabiraby, mbola misy maniratsira ny taranaka ty afara. Hanka maro ny taranaka very adala tsy manjary fa tena ilaina fanarenana avako abe, ilaina fandraisana andraikitra mankadiry ny ampanjary ny taranaka fa tsy fanose. Za zany ny tena tsy fanosehana fotsiny an'ireny tanora reny any ampianarana mba azo diplôma ny zava-dehibe fa ny tena ahatonga azo olombanina mihitsy eto amin'ity firenena ty. Firy ny manam-pahaizana amin'izao na ny miaraba olona ny tsy fantany ary mihitsy nanehoany hoe manam-pahaizana izy mandalo eo izy lanjay ny lohany, mifanena aminao izy avily ny masony, zany hoe tsy fantany mihitsy zany hoe manahoana ny miaraba olona nefa ny manam-pahaizana na ny manao azafady ara tena tsy fombany satria zay mihitsy ny anehoany fa manam-pahaizana izy ary iny ny fombany tsy ataony ny tokony ataony. Misy foko fady alika zafady amin'le fomba fiteny, misy foko fady kosoa, misy dikany rendrehetra reny fa tsara ny mifanaja, tsara ny mifampihevitra, tsara ny fanome voninahitra amin'ny fomba mampanao fa tsy ianao ny mamingavinga hay eny koa ma dikany anafadina anareo taraiky laolo mbola sy ho tamin'ny androny jamany ambadiky ny amaray izy lasa dala fiainany jiaby tsisy manjary. Anao mahitana anazy atanao kivy tsy hainao tsony hoe lala ombany tanjona ny fiainany satria ny vingavingainy natoro azy ny tsy tokony ataony. Ny fahaizana manindro fo amin'ny fiainana no mahatsara fihavanana. Isika zany tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe mitaiza zaza belelo ka samy manifika an'izay mahatsara ny azy. Fomba fiteny Ntaolo zany fa tsy atsamana fa zany hoe tsy voavoaka tsony zany, tsy faheno tsony zany. Raha anao ara miteny an'izany haiko misy kabary karaha zany, tena fiteny Ntaolo zany. Mitaiza zaza belelo tsika amin'izao ka samy manifika an'izay mahatsara ny azy. Ka hoy zahay eto amin'ity fandarana Doria ity hoe ndao isika rehetra anao toy ny tratra ireketany elatra, felatanana hitambarany tondro ary lohalika hitohizany ozatra ho an'ny hoavin'ny taranaka sy ny firenena malagasy mba ho to ny fahaiza manindro fo amin'ny fiainana ary hiay ho tsara ny fihavanana araka ny teny faniva amin'ny fandaharana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zarao amin'ny zanaka mampara atomboy aoreno atsarao azanato na kely na be vitanao dia anjary hitsangambato ngeza zay. Zao dia lasa fahazarana hay nani malaoliny hay adala ngeza iny hay no fa izy jiaby iny jiaby tao ka eto atsika zany ray aman-dreny nitodiako aza mba kivy aza mba ketraka na misy fanoherana raha ataon'ny tanora reny fa indraindray tsy fidiny ho azy
satria ianao mihitsy tsy nampahalala azy iny dia nataony. Za rehefa tonga tany aminay tany nanao fialan-tsasatra dia niteny amin'ny mamako fa maninona ry ray ihany manao rozy eny koa ny zanako fa nagnano fomba fiainan'ny felo batata nino moa fiainan'ny felo batata mama zay ndesiny lohan'ny azy fo andesan'ny fiainany ka tandremo fa tsy tsara zay. Zay mahatonga anay am'teny hoe atsika dia zokiny andraikitra ny fanitsiana ny taranaka satria ny taranaka ankehitriny no andova sy hitondra n'ity firenena ty rahampitso ka diso ary tena diso raha isika no miravoravo tanana ary zay ny anindraindranay ankalazanay an'ity fandarana Doria ty satria mba hipetraka hitoetra hifantsika ao am-posy ao an-tsainy zay mba naheno anatsarana no hoavin'ity firenetsika ty samy manao zay saim-patany anatsarana an'le firenena fa ny fiarahantsika mientana araka ny teniko teo hoe ndao sika anao toy ny tratra mba hiriketany elatra ampanidina andreo taranaka reo. Ndao sika anao tahaka ny felantanana hitambarany tombo isy ny fihavanana ary ndao sika anao tahaka ny loalika hitohizany ozatra hitambarantsika malagasy rehetrarehetra anatsara n'ity fiainantsika ty. Zany mba any vina, zany mba etaeta tianay apita. Manontany sasany ino koa mafilinao manovojery amin'ny kabary karaha ty. Zay zao nefa saika tsy amin'ity monde ty tsony. Namena la vida tsy rariny ve, tsy hitsiny ve, tsy tena zay ve no anjara tokony atao satria efa saika lasaka. Zay ny ilay izy. Ianao zany tokony hanana andraikitra. Zay le anaovako hoe tena zokina andraikitra ny fifanampiana eo anivon'ny fiarahamonina mba ahatsara ny taranaka araka ny teny filamy. Averiko mba ho raikitra any amintsika any hoe rehefa soa, rehefa tsara dia zarao amin'ny zanaka mampara. Atomboy, aoreno, atsarao, azany ato. Na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Boribory ny amin'ny valo. Mety tohina anao amin'ny fomba nentiko ny teny azy teo satria ohatrany karaha olo nyanjaka reny koa ny ny tsy haiko ny inona tonga ny raha jiaby ty fa za maniry mba hitoetra any amintsika izy tsy fankalana fa fitiavana. Mifona ary tena manao azafady miala tsiny indrindra raha tezitra ianao fa tianana fiarahamonim-pahendrena. Amin'ny herin'ny toy indray tsika iona eto hitondra loha hevitra vaovao. Mankasitraka indrindra tompoko.